miobeon'andriamanitra ry tandrehetra mankalazany voninahitry ny anarany ome voninahitra izy ho fiderana azy nde hivavaka isika rainay ao zay ny an-danitra amin'ity sabata ity tokoa no mbola hanohizanay ny fiderana sy ny fankalazana anao ary indrindra nomezana voninahitra anao satria fotoana mety izao sabata izao anandratana ny anaranao ko ankehitriny raha io noho ny am' Jesosy dia maniry izahay mba ho ekenao ny fanandratana anao zay ataonay mba ho voninahitra ao ka na ny hira na ny teny ny tantara ny resaka ny fandarina rehetra zay atao dia mba ho tafapakany aminay ny voninahitra ao izany vavaka izany no angatanay amin'ny anaran'i Jesosy amen amen eny ary arak'izao hitantsika izao dia farindray zay telo menadama miaraka amintsika menakavy eto kaiketo ivolasoa vatsoa miarabanareo rovavy miarabantsika rehetra miaraba volasoa sy alavanko miarabany sy vatsoa ary miarabantsika rehetra tsy ho lava resaka zay ty ampiandohana satria mbola resaka mandrakarivotsika reo aveo a indrindra makasika ny lohahevitra fa tsara ihany toa dia fatarina inona moa ary le lohahevitrytsika ya ny lohahevitra horaisitsika indray zany amin'ity an'ity a dia hoe zanaka manoa zanaka manoa zay no lohahevitra ho arahantsika kanefa mialohan'izay rehetrarehetra zay dia andehantsika anaraka indray ny fehezan-kira izay efa narahantsika ny omaly hariva dia ampahiry antsika tokoa ane zany fehezan-kira izany antsa fiderana ihany ko ilazantsika azy eny ndao ary sahandranoma sunovakeko maizimazinasa dimideza kutantanurirai zanidiko efami feza fenutsinutsinu bekarau batusa rudalana nefazaba nalitsinu pinutazana totsihitakunindrai mandingana amiku kivi simata utrao mijerini uaviku sanjina unuiri vitantana nidi epanarampiua ranaua jaminta utraufa satu lualalaku ya
Zafamola tonga traniawa tsofina
manotanyangambyannawe fadenahonizijare etsutrayaninulazakyo valinizani penina ihelukudenu fafani igajacudenu vahani ifyainaku denu avazini ilafiadanapuni nuhijufan numedian marini famitampuni pinzamame nunifanan sinisirani tuiza izabacefaitana tena ambuni nifitava nizeso fananjamana ilana hampitunguna eliku saitsapafamiambiruna latsakahambaniku ilamialinaralavu iyankina vinilayavu nanaikufa vitali kalvari zapieriandesena iratsina hazachana vazesosifamunzena nuantuka hanaupiana deeliana nunyatura dewanunanaufapita ifikia walitsivyuva uduri Abuni ieri naroho, ieri nisi
wange na Yesusi napanga tena mabuni yeri ngarowa yeri gizi angana sena angana kana si wange
azatany sieranilanitra ankasitrahana izay nanatanteraka an'izay antsampiderana zay ry izy menada tsy nafinaritra zava-dehibe mihitsy ny hira fiderana indrindra amin'ny sabata atao zao tena tokony atao reny fotoana indray raha tsy ampy zany mihitsy fa andeha sika indray ary niaraka idery sika rehetra dia mihira fara 5:30 hira kotokory ray no andeha raha antsika miretona amin'ny fofeny fankalazana an'Andriamanitra da ny tanantsika rehetra ndray anjara mba tsy sanatria ilay mpanatorotoro ndray amty zabata manino andao hitsangana daholo anao le tsika telo dako hira mafy tsara hira fa 5:30 raha nitsangantsika Kurira ilai fiti maeri fa fiti avanama mamerina niveri ira ira tifuku ira fatenati ilai pamutsina Irau lai faefanabe manuvani panuta nate maleni azare hajesi zauni uta o ira ira rifuku ira fatenati ilai pamuzina Irau lai fumanguraka rasenjanau tumani manarina raputraka nuni unjatani ira ira rifuku ira fatenati ilai pamunzina Irau ilai piamina Nia isi mitanjo Lai tanang misakamina Na alina na anjo O ira, ira Rifuku ira Fatenati Ilai pamunzina Iraiku famaharitra Ni fiti avanaura Ni tauna wanandanitra Unina manjakiza O ira, ira Rifuku ira Fatenati Ilai pamunzina eny ary nafinaritra ny niaraka ny teran'Andriamanitra satry foana hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira dia inoko fa ao atokantrano ao tsika tsiraray avy na amin'ny andro ina na amin'ny andro inona dia mba hanao fideranan'Andriamanitra tsy voatery hoe sabata ihany fa afaka manao foana tsika fideranan'Andriamanitra
eny ary zanaka manoa ny loha hevitra atsika rezy mianada andeha hidirantsika lalinalina kely zany ity resaka hoe zanaka manoa ity raha iresaka le hoe manoa isika de hoe tafiditra hoe makato manaja fa le hoe manoa tena lalindalina kokoa zany io le hoe manoa io tena eo am'le hoe fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka na tsy voatery ray aman-dreny sy zanaka fa na hoe mpikarakara na ohatran'izany ary de tena azo atao hoe lalina mihitsy zany le hoe manoa satria mampiseho ny hoe fankatoavana aloha eo tafiditra ao anatin'le fankatoavana fa na ny fikarakaranao ny fanampinao ny fanajanao an'ilay ray aman-dreny na le olona mila anoavana de tafiditra ao anatin'io manoa io daholo ary eto ary datra ny malasa saina ihany koa hoe tsika koa tsy mijanona an'le hoe makato an'Andriamanitra fa ohatrany ahoana indray kristiana rehefa manoa an'Andriamanitra de zay koa mba hijerevantsika fampiarina kely rehefa aveo hoe ohatrany ahoana le mankatoa de ohatrany ahoana koa tsika rehefa hoe manoa le mankatoa zany volasoa ohatrany hoe eny tompoko manaiky fotsiny manaiky zay zany le hoe mankatoa rehefa hoe tsy mandahy ianao de manaiky zay le izy zany ohatrany hoe indraindray ohatrany hoe ohatrany hoe misy faneriterena kely zany ohatrany hoe matsapa teritery kely fotsiny angamba ianao ao anatiny raha hoe ohatra zany tsika hoe mankatoa ny didin'Andriamanitra de manaiky zany manaiky ny didin'Andriamanitra tsy maintsy atao mankatoa ny ray aman-dreny de hoe manaiky ny ray aman-dreny manaiky de zay teneny de tsy maintsy ekena fa le manoa zany tafiditra lalina kokoa ianao hoe tena hoe za hanoa ny zavatra zay ambara de tena hoe ampifaliana tsisy hoe tsisy fahatsapahanao teritery fa tena hoe amin'ny kitsi-po zany na amin'ny fanahininao mihitsy de ina moa zany tokony ilazana an'izany lalindalina kokoa raha ohatra hoe tenena amin'ny fiteny hafa zany de hoe antsitrapo tsisy manery zany fa ianao mihitsy no manantanteraka azy avy amin'ny sitrapo mihoatra noho ny fankatoavana ary azonareo zay mantsy ny mampiavaka azy somary mihoatra noho le fankatoavana le hoe manoa mety hoe tsisy ny baiko tsisy nanery intsony akory fa tonga de manaiky mankatoa lasa manoa ary izy io matetika mantsiny le fanoavana zany na tsy eo imaso ary na tsy eo imason'le olona ary ianao fa any amin'ny alehanao any de mankatoa de mbola ataonao ihany le zavatra tian'le olona zay le fanoavana zay tenen'ny vatsoa tena mazava kokoa raha indrindra raha hoe ampiaritsika indraindray mantsika rehefa hitan'le ray aman-dreny de ohatra manao ery satria sao de be de mbo hoe fampahirezana ny ray aman-dreny de atao le zavatra mba hoe tokony atao fa rehefa tsy eo le ray aman-dreny de tsy misy manao tsony de reny zany azo lazaina hoe reny loatrany hoe karazana fankatoavana fa ny manoa zany de zao atrehana manina moa le fomba fiteny atreha mahavita de aona ny toena ambo mahefa azonareo mahefa zany hoe na misy mijery na tsy misy mijery de manao foana ianao zay ny hoe manoa mbola ho azavaina kokoa moa zany zay ary hitantsika amin'ny tantara ihany koa rehefa aveo sitrapon'Andriamanitra hoe ohatran'izao le manoa am'izay manatombo kely amin'ny hoe mankatoa andinge hojerentsika ny toko sy andiny anankiray petera voalohany toko voalohany andiny fahaefatra ambin'ny folo petera voalohany toko voalohany andiny fahaefatra ambin'ny folo de zao lazainy hoe tahaka ny zanaka manoa tsy mitondra tena araky ny filanareo fahiny tamin'ny tsy fahalalànareo zany hoe resaka fitondratena mihitsy koa zany tafiditra ao anatiny hoe taloha hafa le fitondratena tamin'le mbola tsy nalala fa zao kosa tahaka ny zanaka manoa ianao de zao miova le fitondratena miova mihitsy de le zanaka manoa zany ohatrany hoe manao ny sitrapon'ilay ray aman-dreny ary
na terena izy na tsy tenenina ary izy a dia ataon'le izy ataony ampifaliana ary ny tena zavatra mahafinaritra azy dia raha ohatra hoe misy fahasahiranana reo ray aman-dreny reo dia lasa izy ankitsim-po tonga dia manao hoe alao ty ataoko alao ty karakaraiko alao ty ataoko ohatran'izay ie manomboka hoe mazava le izy volasoana ie efa somary efa nazava aloha zany zay a dia ina nanoizantsika azy ary aloha dia avy eo toizantsika ny loha hevitra ya andehitsika anaraka fijorona vavolombelona mahakasika an'izay zavatra zay a dia aorianan'izay a dia izy hira anankiray taoary fifaliana ho ahy indray ny mizara fanandramana izay niainako a aminareo amin'izao sabata folakandro izao inona tokoa moa ny asarobidy ny atao hoe fakatoavana eo amin'ny fiainana raha mbola mpianatra izahay a dia nananatranatra anay mafy mihitsy dada sy neny ka nyteny hoe zao rakizy a rehefa tonga ny fanadinana dia fahadio ny mijerijery ny devoiran'ny hafa fa kosa izay efa nianakanao a dia izay a no ataovy ary mifatoa tsara amin'izany fanadinana izany dia indray andro raha nanao fanadinana ary a dia manoloana ny taratasym-panadinana dia nanoratra sy namaly ny valim-panadinana dia tafajery tany amin'ilay devoiran'ny namako a izay teo akaikiko ny masoko rehefa nahita an'io a zany a dia nieritreritra hoe diso angambo ty zavatra nysoratako ty ka dia nanao ny fomba rehetra mba anafana izany dia nyfafako indray zany a ilay zavatra izay efa voasoratra teo ka dia nysoloako nitovy tamin'le nataon'le namako teo akaiko rehefa nizaraina ary ny taratasym-panadinana dia nalahelo mafy aho satria ilay zavatra izay efa nosoratako tamin'ny voalohany iny a ahiny marina fa diso a ilay nalaiko tahaka tamin'ny namako nanomboka teo a dia nandray lesona fa zava-dehibe tokoa ny fakatoavana tsy miteniteny foana ireo ray aman-dreny a nareo mpampianatra ary eny Andriamanitra fa mahasoa antsika mandrakariva ny zavatra lazainy ka rehefa tsy mankatoy isika dia trapanenenana tahaka izay nahazo aho tamin'ity indray mitoraka nanao fanadinana ity ary taorian'izay moa dia nataoko filamatra teo amin'ny fiainako a fa tsy mijerijery devoiran'olona mihitsy a rehefa manao fanadinana na mahay a na tsy mahay ary tokony ho tsarovana mandrakariva fa rehefa mianatra tsara isika dia mampatsiahy antsika anie ny fanan'Andriamanitra ary izy a no miteny sy mampanoratra antsika ny marina rehetra ka dia ny fandriako dia izao hoe hitondra hery ho anao a sy andraisanao lesona mahafinaritra izany fijoroana vavolombelona kely izany fa zava-dehibe tokoa ny fakatoavana ary mitondra alahelo a ny tsy fakatoavana ka samy mpakatoany antsika rehetra mandra-piavin'i Jesosy a ka raha ho avy izy a dia anisan'izay andray ny voka-tsoa ny fakatoavana itsika fa tsy ho trapa-nenenana noho ny tsy fakatoavana ka dia ny tompo itahantsika ahomby daholo a indrindra ny mpianatra amin'izao fotoana izao dia manao velomanao mahafinaritra ho amin'ny manaraka indray velome Narira iza ni utunga pangatu upangatu retenisu iza manu vanifu faiza rachiza isanyandu vanira Inavira
Sika ry izy mianada eto mihitsy isika rehetra manaraka ny fandarana na mijery an'izany ihany kio andeha hiroso amin'ny kilalao baiboly indray ary sika mba ampitombona ny fahalalana ary ampirisihana antsika hatrany koa moa zany mba hikarikaroka hatrany an'izay resaka rehetra mifanandrify amin'ny lohevitra kanefa misy ao amin'ny baiboly dia misy fanontaniana anankiefatra reto izay ho apetraka dia samia rehefa mivonona dia tsy mifanoro aloha indrindra ny ankizy kely mba tsy hatory fa aleo mba samy amaly dia mba samy mitombo ny fahalalana eny ary vonona be tsy miala amin'ilay lohahevitra hoe zanaka manovo voalohany ary iza ireo zanaka tsy nanovo voalohany indrindra iza ireo zanaka tsy nanovo voalohany indrindra tonga dia nahay daholo betsaka ny teny tao zao hoe kaina satria zany zao zanaka voalohany ka le izy hoe ireo zanaka nefa ka mirahalahy izy ko ka sady voalohany nano ka reo koa nefa zanaka voalohany kanefa iza zany le izy Adama sy Eva satria zanak'Andriamanitra nge zareo ndraindray tsika vetrehitra hoe le zanaka dia kaina sy Abela ny zanaka voalohany fa zanaka voalohany tsy nanoan'Andriamanitra izy teo amin'ilay resaka hoe aza hinananareo ny azo voan'ny sa fa sao dia maty nareo kanefany
tsy teo andriamanitra dia tsy nanoko izy amin'ny genesis toko fahatelo moa ny ahitantsika ny tantara mirakitra an'izay dia indrisy tokoa zanaka voalohany tsy nano ary ilay olona voalohany arak'izay mahavoalohany azy zay misy tonga dia tsy nano fanontaniana faharondray aza zanaka tsy nano ihany izy ity iza ilay zanaka tsy nano fa nijery andrainy fotsiny izy dia lasa nivadika ozina ny ho an'ny taranaka taty aoriana zany izy tsy nano fa nijery fotsiny zany izy zany tokony hoe karakarainy rainy dia tsy nikarakara zay indrindra tokony hoe mba ho karakarainy le rainy ny zavatra nataony rainy zany dia rehefa avy eo tsy nikarakaray fa jereny fotsiny dia nitateriny tany amin'ny hafa dia fa sy papabe zany iza le zanaka tsy nano fa nijery andrainy fotsiny ka tonga ozina ho an'ny taranaka zany izary tenenaro fanahy sarotra ve tsy sarotra ka efa nisy papa teo iza fa ama zanaky noa zany tamin'izay rehefa nanao fahadisoana izy zany mamo izy genesis toko fasivy misy ny tantara dia hitanyamy izy dia jery fotsiny io fa mitanjaka dia lasa izy niazakazaka mba nrakofany lamba ny rainy dia iny zany anisan'ny tsy fanoavana ny antony tena namidira antsika an'io zany dia ahitantsika le hoe aiza ho aiza le ity atao hoe manoa ity tsy voatery nisy namebaiko zany hoe iamandana ampitafio lamba ny rainareo fa mahafanoavana azy tokony nanira tena zany amaka nefa tsy nano izy efa fantany hoe zavatra tsy tokony atao le izy dia nefany dia misy zavatra koa tokony nataony nefa tsy nataony manomboka mazava ihany koa zany zao le loha hevintsika amin'le hoe mano eo anatin'ity lalao baiboly ty ary ny zavatra mahagaga dia misy vokany ity tsy fanoavana ity tena zay ny tena raharaha inona lay voka-dratsiny teo ny zareo zany zao dia nivadika ozina ho an'ny taranaka ilay fihetsika tsy fanoavana satria vo ny zanaky mihitsy vo nanomboka teo amin'ny kanana satria kanana zanaky ama voalohany dia tonga dia teo amin'ny kanana no voaoziny tonga dia teny inoa hoe voaozina ny kanana no zay zavatra zay dia na teo amin'ny damaseva ary tonga dia zao taranatsika taranaky damaseva tia orina zany tafiditra daholo fahotana nanjary nitondra ozina ity tsy fanoavana ity fanontaniana fahatelo indray ary tovovavy anankiray indray izy ity fa tsy nano ihany koa iza ity tovovavy tsy nano ity ka lasa tratra ny fanolanana mihitsy ny nanjary niantra taminy noho ny tsy fanoavany iza ary io amin'ny baiboly zany fa tsy mamaky gazetitsika amin'ny baiboly iza ndray azy zany efa namaly mena valiny Alain Franco fantatra hoe ka zay le olana satria nizatra mitranga amin'izao mantsy amin'ity resaka fanoloana ity be deaibe dia tsy tia hanonona anarana mihitsy fa dia anaty baiboly moa zany le izy iza le izy dina zanaky jakoba zanaky jakoba sy lea izy io izy rery ny zanaka vaviny jakoba raha misy koa zany lalao baiboly manaraka hoe zany zanaka vaviny jakoba dia dina nampalahelo izy io satria nandeha ny zazaty efa fiainany zareo zany tokony hoe mipetraka tsara atao tokantranony zany dina zareo olona vahiny matetika le mifindrafindra olona zany dia lasa izy ny hoe andeha mba hijery ny tompotany dia nitsititsity ny voaka tany zany izy dia tratra zay zavatra nanjoana azy dia tandremo zany rehefa miteny ray aman-dreny mila manoa zany tsika hoe tsy mivoaka amin'izay efa amin'ny enina dia tsy mbola mivoaka ihany dia efa mifito mbola any tandremo ho an'ny vehivavy eo amin'ny genesis toko faefatra amin'ny telopolo andiny voalohany sy faharoa miresaka ny amin'izay dia na ny lehilahy koa ary araky ny resahantsika satria ity fanontaniana faefatra ity dia lehilahy indray izay tsy nanoa izy nefa ny fidian'Andriamanitra ho mpitsara tadidinareo hoe izy zay iza ilay lehilahy no fidian'Andriamanitra ho mpitsara nefa tsy nentina no mihitsy izy zany hoe voafidy izy zany olom-boafidy izy
de tsy ohatrany tsy nitazomony araka n'izay mahaolom-boafidy azay a fa tsy nanoa izy mena sy papa kely ie tokony ampiana kely le izy nefa niary ny anarany dadany hoe mano de izy tsy nanoa tonga de haitsika le izy matetika tokoa mantsy arakaraky ny anarana mba hoe zay koa le toetra ka rehefa tsy zay no nitranga izy ary le izy izany zanaky mano eny ary iza moa samsona zay indrindry samsona de tsy nanoandreo raisirenina izy efa nisy lalana napetraka-andriamanitra efa natoron'andriamanitra andreo ray aman-dreniny de na de nitezana ho am'izay ary izy de tsy nanaraka izy a de haitsika tsara ny tantarany samsona efa te olona manokana pitsara toko fahatelo ambin'ny folo tsara no misy an'izay olona manana maizy azy kanefa rehefa tsy manoa de tsimba zay zany lesona angeza-be ho antsika tena zava-dehibe mihitsy zay mety ho betsaka ny olona manana maizy azy a fa rehefa tsy manoa de lasa simba zava-dehibe zany le hoe manoa de zay indray zany loha iny kilalora baiboly voalohany iny andeha anaraka hira indray ary isika Yeah.
de mitoetra ny fotoanatsika ry izy minakavy a mihiny zay telo minada fa mbola eo ihany ko sika rehetra tsy telo minada moa zay nety fa ko ny lafiny teknisian no amy lafiny teknika eo a de mbola eto raha teo vatso sy volaso fifaliana lay franco ihany ko toy izatsika le sady hofaranatsika lay loha hevitra vatso mahakasika ilay hoe fanoavana ity resaka fanoavana ity a de tsy voafaritra hoe ao anivony ankonana ihany hoe ao atokantrano any an-dakilasy sy ny ohatran'izay fa rehefa hoe lehibe noho ny tena zany a reo mpiandraikitra rehetra zany de tafiditra ao anatin'izay ary zay indrindra no hoentin'ny volasoa amintsika hoe atraiza ihany koa ity fanoavana ity ie ny soratra masina mihitsy ny antsoantsika mba hanoa an'izay arak'izay hoe ny lehibe ny mpitarika atsika izay ka ao amin'ny baiboly ao amin'ny Hébreu 7:12 andininy 7:12 de misy andininy anankiray a miantso atsika ao amin'izany Hébreu 7:12 de ny andininy 7:12 de zao mihitsy le voalaza zao hoe manekeny mpitondra anareo ka manoava azy manoava azy de araky ny resantsika tany aloha de hoe rehefa tsy manoa de misy vokany ao de ho an'ny toy an'ity Hébreu 7:12 andininy 7:12 ty de zao hoe manekeny mpitondra anareo ka manoava azy fa izy miambina ny fanahinareo arak'izay tokony ataon'ny olona mbola mpamoahana mba hanaovana izany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisentona fa tsy ahasoanareo izany de rehefa jerena tsara le izy de ho an'ny mahasoa atsika ihany le antony entson'ny soratra masina hoe manekeny mpitondra anareo ka manoava azy mba tsy ho amin'ny fisentona ho izy no hanaovany amin'ny tokony ho ataony amintsika zany isika le vahoaka hoentina fa mba ho amin'ny fifaliana fa raha ho amin'ny fisentona mantsy le izy de tsy ahasoa anareo zany hoy ny soratra masina de atsoina koa zany sika hanoa ny mpitondra atsika fa indrindra moa ny tena mpitondra atsika lehibe indrindra de Andriamanitra de izy koa no toavintsika hatrany hatrany io zany rehefa mety hoe mpitondra na ny amin'ny toeram-piasahana io na tsy haiko zay sehatra rehetra ka mba misy mpitondra de isika tokony anisany hoe manoa ireny mpitondra ireny araka voalaza amin'ny baiboly teo zany de zao hoe rehefa manoa an'ireny mpitarika ireny sika de lasa manam-pitiavana izy anao zavatra ho anao zay zany le izy zay mihitsiny le izy tena zava-dehibe zany ty resaka fanoavana ity satria miankina amin'io ihany koa no avintsika na no avy mbola eto amin'ity tany ity a na no avy mandrakizay mihitsy satria raha manoa an'Andriamanitra tsika zany hoe manaraka ny sitrapony ankitsi-po amin'ny mpifaliana de andray ny voka-tsoa ihany koa isika sahona volasoa zany mihitsiny ary tiako averina vakiana kely lay toko sy andiminy anankiray zay efa hitatsika matetika ihany izy ty a ny amin'ny resaka fanoavana fanekena ary fankatoavana an'Andriamanitra amin'ny Isaia 1:7-12 Isaia 1:7-12 manao hoe raha manaiky sy mankatoy ianareo de ihinana ny voka-tsoa amin'ny tany zany hoe andray voka-tsoa zany tsika zany na le fiainana mandrakizay mihitsy azy raha ohatra tsika ka manoa sy mankatoa de tonga de amin'le fiaina mandrakizay hiaraka ihinana ny voka-tsoa amin'ny tany ny fiaina mandrakiny any an-danitra sika ihinana ny hazonaina ihinana an'ireo karazam-boankazo rehetra zay tiatsika indrindra sady zay anisany tena ty voankazo fa tsy ho tenenina eto aloha le voankazo tianay satria manjara natery anareo zay fa araka ny voalaza teo zany hoe mitondra soa zany ny fanoavana ny fanoatra amin'izay zany rehefa tsy manoa anao de mitondra iny mitondra loza mandrakariva ny tsy fanoavana eto zany de manao fanentanana amintsika izahay satria efa ho tapitra koa ty loha hevitra ty hoe andeha mba samy hanoa daholo raha ny ao an-trano ange manoa milamina zany tokantrano zany anisan'ny mampikorotana ny tokantrano anankiray rehefa be loatra le ankizy tsy manoa any anatin'ny orinasa rehefa be loatra ny olona tsy manoa de sady mikorotana le orinasa ny tsy mandroso de ohatr'izay koa ny firenena hatrany am-piangonana sisisy ny tena zatra mahagaga mitombo ty tsy fanoavana ity amin'izao fotoana samy mihitsy tsy haiko misy zavatra azo ambara ve eny baiboly koa aloha zany de milaza fa misy karazana toetra zany a famantarana ny andro farany zay tanysan'ny baiboly de ao anatin'izay hoe tsy manoa zay de zay no vakitsika maranantsika azy mba ho fampisaintsainana de ny ao amin'ny Timothée 2:7
no ovakitsika manomboka amin'ny andin'ny faharoa manao hoe fa ny olona ho tia tena ho tia vola ho mpandoka tena mpiavinavina miteny ratsy tsy manora isy reny tsy misaotra tsy manaja izay masina de hitantsika teo ampovoany teo le hoe tsy mano raisy reny de raha matsikaritsika na migazety na amin'ny fiainana me mitombo ny olona tsy mano raisy reny de rehefa mitrango zay a efa akaiky ny farantsika ho avy jesosy de maniry any nytokantrano zay mandray atsika mba tsy hahatateraka n'ity faminany ity fa mba hanao avokoa ia mahafinaritra zay ary izay mampiditra atsika amin'ny tantara zay mihitsy vola sosy alain franco de andeha anaraka an'izay indray ary alohantsika ndao ary zao mako nareo maty tena miavaka raha samy zafekely le tena tiako nareo satria manana satria botabota satria mahafinarina satria nareo makato nampyabebe ataotsika ho any an-trano rakizy fa za zany sady efa sady zao za maka iatsena mafy mihitsy vidyzavatranareo izay indrindra ay loka de le ina moa ty filazanareo azy le ina moa goûter fa zao atao lohany an-trano atsika atoroko anareo zavatra karakarajezy mafina anao zavatra misy zany nge tena kanisana ty hoe mamagy bebe de manampy bebe say tsy afozako anareo zanako malala dao ansika aloha de tsisy adiny ve tsy mba natsondreo zavatra manireo efa milamo mareo tsy hoentina any ay koa nisy angady entina any an-trano ohatray misy ita mihitsy hoe mbola folo taona mihitsy karaha misy mangalatra dao aloha rakizy dao rakizy dao aty mihitsy ny aloha ay ny vabobe tamitsika taty tamy voaloha mbola labizity zao fa mbola korotandrotana rakizy bebieny ainareo fa mbosa irakirana ihany efa tsy de mavita loatra zao rakizy andeha tena aloha moa avelanareo mandeha metsena tsy matavatra tatrano ay mahafinaritra mihitsy ane zany soa zao ne soa sasana vili zay ihany fa soaveraka ianao any neny zily sasana trano nena atao anakiroa tsy manino zay ihany de sao de vizaka afanareo nga tsy lalao rakizy lalaoka ie de nana sasana ny trano sasana de misotra rakizy mahafinaritra ny anareo rety ao fa hitondrako zavatra nana fa za to de andeha etsy inona ny tianareo zany zao bebe tsara fanako zay fa za tsy tia vao matilo ene sady sao de malatriky ao rakizy tiandrano so zany manao an'io tiandrano fa avy natsaka fa io ihany ny azoko de mba apipio ao rakizy raha ohatra ka zay de za toa de amafatrano matoky anareo mafanareo edy zay papa zay labriany io madio no tanjona ay kisaka bebe ty ko kisaka sanamia
atoko Mijerakany amin'le izy fa tiako bebe a. Mety maty sasako ty. Fosisinainy hoe ataoko tsatony hatramin'ny taona sasana daholo fa tsy atao hoe eo aloha fotsiny. Ary ty zany bebe ve misotro jus? Oy, maty aho. Tonga dia ataoko maty be daholo ny vilia amin'ny bebe rehetra. Ty ohatsa amin'ny farany. Le izy aza atao akina atao vita tsy natao a. Sady mihirahira fatsy. Tsika zany tsy miovy zany. Vita iny aloha. Miala ny molaly, miala ny molaly. Aleo to dia kisehako daholo mihitsy ny vilamin'ny bebe satria amin'izay bebe kisahirana rehefa tonga eo to dia kisehako daholo reto. Tonga dia ataoko daholo ataoko madio be mihitsy. Tonga dia sasako daholo. Ny molaly, miala ny molaly. Tena mila diovina mihitsy. Solava nakativa raha tsy zany tsy niala konkory reto molaly reto. Sady tombo bibitony ve mandalo any amin'ny bebe tsy mampalay hoe. Zay! Zay vao afa-po a. Fangazilina nadio an'ireny? Iena lako daholo konkory any. Ka bebe fo kely zao dia tsy takareny. Dia zany nanaovako anazy dia efa nadio be. Andrina nakarany. Natsaka? Ie sady efa kely zany. Dia sady hitako tariny ny sorta amin'ny bebe pataloha amin'ny bebe ty dia ny sasako le izy dia ndeha hananty mihitsy aho zao. Oay tena mety a. Amin'ny bebe ty hitako tariny to dia ny sasako fa hitako eo maloto. Anazy mihitsy na Dia hako mihitsy zao ty. ohatr'izao ny abeany. Ie. Tena Eny atao ve zany rano aloha dia faly an'izy zao mahita ndefa nafatonasika rano. Bebe efa ho avy izy zay. Karakizy a. Afatay faray. Vita daholo koa ny raharaha. Manino? Ole rehetra. Manino? Madio zany. Fangana tao daholo le izy. Kisehako vilamin'ny bebe. Andrekako. Tena angalandrozy. Efa natsaka dia misy pataloha amin'ny bebe zay ny sasako na hako any. Ohatsy le ngeza be. Hoy izy hoe amin'ny bebe mihitsy. Satria bebe ngeza. Tsy nanenaka beverakizy a. Naloto izy dia Fiako nama dia tena. Madio tsara n'izy. Nakay aby le milalo teo rakizy. Efa mifafako daholo zany le bebe. Ohatra mifantatrareo hoe fohy kely bebe. Ole rehetra. Dia teo nisan'le pont bebe iny dia efa nariko. Zay le tena namena sanara. Ka fantatro hoe adiny bebe. afaka manazy ga izy. Ie dia efa nariko koa le izy. Zay fa Le izy rehefa sasany le po. Zany. efa vita. Rakizy. Tonga bebe dia miara-mandro vary etsy dia miara. Faly ve bebe zany tonany. Faly loatra. Ole rakizy a. Tena Faly loatra i bebe. maranjavokena. Tsy vita ny zaza makatona fa tena manoro mihitsy e. Zany. Zanaka tena manora sy reny tena sambatra Ihany ihany bebe reny dia natao. mainareo moa sany manoro zany. Manino? Tena hoe Zany zay ny anaranay ve? ty ray aman-dreny Atao manoro inareny. tsy vita Somano dia Gilles Mano. Ie! Somano, Silmano anarana vaovao. Ie, dia toy izy foana rakizy a. Sambatra satroko nareo hijanona ty ka. Sekoa ve ty mijanona Ty nareo veloloka fa trondromaina. Ao hoe jereko? On zaty ensemble. Wow, sady le trondro maina le ngeza. Dia misy nao kotefe? Ie, rako tena nareo le any. Inona le izy? Koka? Coca. Ino zany bebe? Coca. Tsy karaha be rô misotra reny Coca pigeon zany e. Ve coca pigeon. Ty le coca pigeon ty le coca pigeon raha napozy tena be da be ohatran'izay ny vitanareo dia mba tena koa le voan-tanana.
da manaraka tia rehefa tsara Iana koa de fakakapizon fa tsy coca zany a ina tsara hoe kakapizon iray fa tsy coca ina ndo bebe iny koa ty vandro hoantsika rareva hoanareo da izy fa tena faly iza hoana voalohany isa ty afaka miaraka to de mazo mihinana tazomanendry zay tsy mety de tsy maintsy tsy mihinana izy nye mihinana re vanja refa ndraindray tsy maika miodikodina fotsiny ao ambavanao tenareo fa efa solony le izy de so de mbola misy atao aloha asa le hinana mandro vary moko efa saika anapiretiny ziliny a fa hoe so de mirehatra fotsiny tamberetina fony any dao are tsy manina de azy de sady manao fanentsika zazy so plofplof izany no boka isika itisa ity ine boka voaloha ontso efa natao plofplofplof andasonaza izany no boka ampifaliana sy ampitiavana no alorana ho antsika ity amboaratonikalo anankiray nampitondraina ny lohateny hoe inona no atao hoe sakaiza manarafinaritra ary inona no atao hoe sakaiza izay mizara fanomezana sa ny mahatambitamby izay manaiky ho tetezana sa reo mpiaraka misangy sa ny tsara fitenenana mampahery rehefa kivy izay mpandala fandeferana raha iadivany ankizy ilay mpampindrana sarotro raha mijojo ny oram-baratra ilay ny bata sy ny trotro raha sendra tsy naharaka
sa ilay mpanombiky ny anjara mpizara mahafatrapo mpampiatrano raha maraina tena namana tokoa tsara zany ka toy izo enisoa fianatra aza raha tsy zatra ikorizo fa izy tambiny isa aza fa ny teny hoe sakaiza dia lay fitiavana namoy fantatra hoe avy taiza avy any an-danitra reroy ny laozany ny fiandrianany na fony koa ny voninainy no fantsihiny ny tanany ny ainy mihitsy no ny andahiny dia natolony io anao ahatonga na ho avitra mandeha anakala zao lay sakaiza avy lavitra mpanoratra Ranoery. Ny tanora zarenao izay mihira fihiram-baovao ny afa-tsy Kristy notorina eny mandrapiavinindra ny tanora zarenao izay zay mihira fihiram-baovao ny afa-tsy Kristy notorina eny mandrapiavinindra toetrany ny fandarana mitoetrany ny fotoanantsika hiditra amin'ny lalao ara-baiboly tapany faharoa sady faransika rehetra ia tsy miala amin'ilay loha hevitra sika fa ity resaka fanoavana ity tamin'ny tapany voalohan'ilay lalaontsika teo a dia ireo tsy nanoa zay rehetra tsy nanoa no nijerentsika betsaka izy ao anatin'ny baiboly ao a fa zay tena andraisana lesona misy moa ny verina misy tsy niverina ohatra ny Absaloma zao zany hoe tsy nataontsika tao anatin'ny lalao a fa tafiditra ao anatin'ny zanaka manoa tsy manoa i Absaloma dia tsy niverina misy niverina koa nefa ny ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ao fa afaka jerentsika ireny a toy izy antsika ao an-trano ao lalao a dia mandray lesona ihany koa fa amin'ity tapany faharoa ity sika dia hijery zanaka manoa vitsivitsy indray dia
fanontaniana voalohany avy hatrany ary iza ilay zaza modely ho an'ny rehetra ho an'ny taranaka maro ny amin'ity hoe fanoavana ny ray aman-dreny ity iza ilay modely misy tena modely mihitsy zany ingany mba modely aloha zany tsika ny amin'ny baiboly nijerentsika iza le izy reny maromaro ihany fomba izy ny tena mitanany loha laharana zany izy ny tena modely voalohany tritra ninao fa tonga de hainy ankizy kely zany metsika valiny izany ve tsy jesosy ary haindreo ankizy kely ireo mihitsy ange zany tena nahay zareo bravo jesosy no modely voalohany eo amin'ny fanoavana ny ray sy ny reniny ary voalaza mihitsy zany ao amin'ny lioka toko 2:9 faharaiky amin'ny 10 de tamin'ny jesosy le tsy hitahiny izy fa nandeha tany amin'ny tempolo de rehefa nody izy de nataony hoe ary nano azy izy na de nafantatra ary jesosy fa zanak'Andriamanitra satria fa tena nafantatra mihitsy jesosy hoe zanak'Andriamanitra de fantany hoe napetrak'Andriamanitra hoe reto ny ray aman-dreny taiza eto tany de nano azy izy fanontaniana faharoa indray ary iza indray vehivavy indray satria le manoa de ny lehilahy sy ny vehivavy iza indray ary zao ilay vehivavy nano atramina kely azy voalaza ao amin'ny baiboly mihitsy mandra-palehibe nanana toerana ambony efa nanana toerana ambony izy efa lehibe de mbola nankatoy ihany nano any izay olona taizazy tsy mampieritreritra anazy tenen'ny vatosoa zay hoe tambola kely izy efa nanoa de efa lehibe efa manana ny toerana mahisy azy mbola nano ihany indray mantsy ny ankizy mieritreritra hoe efa lehibe de tsy manotso fa izy ity zany zao tena hoe tsy vitany hoe lehibe ihany fa olona manana ny mahizy azy teo amin'ny firenena kanefa mbola nano hainy teneniko le firenena tokony efa mbamoramora zany le izy vehivavy le izy iza enina hiatra ty mihitsy ny mariny Estera ary hovakitsika kely mihitsy le izy hoe nefa Estera ozy tsy mbola laza izay fianakaviany na izay fireneny arak'ilay namepera amin'ny Mordekay azy ihany fa ny tenin'ny Mordekay de nankatoaviny Estera tahaka ny fony izy mbola nitaiza azy ihany efa vadiny mpanjaka eo i Estera de ozy izy hoe ary ny tenin'ny Mordekay ozy izy de nankatoaviny Estera tahaka ny fony izy mbola nitaiza azy ihany zany hoe na efa lehibe ary izy de nano any Mordekay hatrany nefa ny ary i Mordekay tsy ray aman-dreny teraka azy fa tatatoany ka mboto mantsy Estera ao amin'ny Estera toko 2:20 no ahitantsika an'izay tsara zany lesona zany mahafinaritra le tantarany Estera koa ny ankizy rehetra tsara tantara toy izy hoe fanontaniana manaraka iza indray ary ilay zanaka mano ary mano mandraka ariva izy na tsy tao an-trano ray aman-dreny intsony ary olona hafa mihitsy ny taizana azy natery ny ray aman-dreny izy lasa misy papa be le izy de efa tsy ny dada tsy taho amin'ny dada sy ny antsony izy nipetraka fa mano fony izy zaza endry izy ary nafinaritra be zany mihitsy koa aloha zany tokony atao zany tokoa zany tokony ataotsika misy fotoana ny ankizy na ny zanaka rehefa ohatrano izy mano fa reo makany andry dadabe izy na ny amin'ny tonton de averena ary nasenainodiny zanakareo tsy mba mano mihitsy aza alefa ty aminay tsony reny na ny mifanohitra am'izany any akafany izy mano tsara ohatrano reny eno nefa tokony hoe mano foana zany na ny amin'ny dadabe na ny amin'ny tonton na iza iza valiny efa na evena reo efa voateniko teo le spapa zay indrindra i Samuel zaza tena tsy tany amin'ny tonton tsy tany amin'ny dadabe ndry tsy avany akory tsy avany akory ary Samuel voalohany toko 2:19 no ahitantsika an'izay mahafinaritra le izy farany ary izy indray ary lay tovolahy tia manony rainy sady karakara an'ireo rahalahiny izy tena zay
sy zavatra tia ny dadany ampanaovana azy ndana iandrasony sady mamesy papa ihany eo de miandry de mandeha izy andana leva ny bidon tam'izany moa mbola tsisy bidon de mandeha izy de raha laniko izy nefa zandry kely way tomby ihany izy papa izy nefa zandry kely andrindray mitranga konkolo mitranga ihany koa hoe rehefa kely de za ve mbola kely de ano ireo misy efa lehibe de matetika le zoko foana fa ny kely tsy maninona mihitsy zany zao de tena izy zandriny indrindra mihitsy indray ary no tena zany hoe zandrindrindra izy ary le zandrindrindra izy ary mahay andreo kizy ireo aleo atao mihitsy nirany alefa sary le iry isaroa telo davita kely endry de tia tena mariny zay mihitsy i davida ilay zanaka mano ihany ko ao amin'ny Samuel voalohany toko 7:10 de ny andininy 7:10 sy ny andininy 20 ny ahitantsika ny santionany fanoavany Davida zay mahatonga lera hoe Davida kely eny zany hoe na kely ary izy zany de fa mano indry tokony atao hoe Davida kely mano ia zay ny lalao ara-baibolitsika andiany faharoa sady fariny ihany koa de misaotra antsika nandray anjarany amin'izay ao nanotoy ny fandarantsika ry vatsoa ia ao anatin'ny fandarantsika de anaraka fianarana ny tenin'Andriamanitra ihany koa isika isy zavatra maromaro izay ho arahantsika eo fa inoko fa andraisantsika lesona hiara hivavaka hitolona ho an'ireo tsy salama ihany koa isika de betsaka ny zavatra mbola azontsika raisina aza mbola miala aloha fa mbola misy ny hira sy ny rehetrarehetra ia andeha isika farana mihitsy sabata vao isaraka isika zay kory tsy mandeha fa eo ihany zay fa miaraka mankafia le fandarantsika sady ny fanajantsika ny sabata de anisan'ny fanoavana ihany ary hitantsika natao aminatin'ny lalao ary fa ny fanoavana de azahoana vokatsoa araka le lazainy namana volasoa teo ihany koa zany mazotohatra ny arytsika rehetra Vola faly miarabantsika idray manaraka izao fandaharana izao tonga eo amin'ny fotomponoana indray itsika tamin'ny herintsika dia niresaka mikasika ny fiavian' Jesosy Kristy fandroany ary mbola ao anatin'izay tontolon'ny fiavian' Jesosy Kristy fandroany izay ny fotomponoana izay ho resahantsika androany satria mahakasika ny fitsanganana amin'ny maty tsy misy tokoa manko ny fitsanganana amin'ny maty ankehitriny fa ny fiavian' Jesosy no hitrangany zany fotoana izany raha tsy hevintsika kely mantsy ny tantara dia ny fahafatesana tokoa no tambiny ota araka ny voalaza amin'ny Romanina toko 9:7-20 nampanantena nefa Jesosy fa anangana maty izy rehefa hiverina satria izy tenany mihitsy no nilaza hoy izy ao amin'ny Jaona toko 2:15-20 ka hatramin'ny 20 hoe izao no fananganana maty sy fiainana ary ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ihany koa no antoka ao antsika fa isy ny fitsanganana amin'ny maty satria izy no santatra ny amin'izany fitsanganany tena amin'ny maty izany. Ny Baiboly dia milaza fa misy karazana fitsanganana anankiroa dia tsy inona izany fa ny fitsanganana voalohany sy ny fitsanganana faharoa. Ka reo fitsanganana anankiroa reo zany no resahantsika amin'ity anio ity. Roviana moa zany no hitranga zany fitsanganana voalohany zany. Andeha hosikafantsika amin'ny Baiboly ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko 4 andininy 9:20. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Mazava eto ny fanambarana fa amin'ny fiavian' Jesosy izay efa niresahantsika iny rehefa ho avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe Kristy any an-danitra
amin'izay fotoan'izay indrindra no ampanenona mafy ny trompetra hamoa ireo izay maty ao amin'ny vovoky ny tany ary ireo izay maty eo amin'ny Kristy irery ihany anefa no aheno an'ity trompetra ity dia hitsangana avy eo amin'ny fasana nisy azy avy ireo olona masina ireo izay maty eo amin'ny Kristy zany no hitsangana aloha izay ilay fitsanganana voalohany izay lazaina tamintsika. Inona ary zany no anarana omena an'ity fitsanganana voalohany ity andeha ho jerentsika indray ao amin'ny Luka 4:20 andiny 4:20. Luka 4:20 andiny 4:20 toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ho sambatra ianao satria tsy mba manakavaly ireo fa ho valiana kosa ianao amin'ny fitsanganana marina. Ny fitsanganana voalohany zany dia azo lazaina hoe fitsanganany marina, zay no antsointsika anazy, fitsanganan'ny olo-marina rehetra, ny fitsanganana voalohany ary amin'ny fotoana izay evian Jesosy Kristy fandroany eo amin'ny rahony lanitra miaraka amin'ny trompetra izay amoa ireo maty rehetra, amin'izay fotoana izay ny maty eo amin'ny Kristy no hitsangana voalohany. Zay zany ny fitsanganana voalohany izay atao ihany koa hoe fitsanganan'ny marina izany. Dia misy fanontaniana manitikitika ihany koa anefa hoe ahoana zany ny amin'ireo hafa iza no hovana koa amin'ny fitsanganana voalohany io, satria azadiny fa misy ireo izay tsy mba handalo fahafatesana fa hitsenan'i Kristy amin'izy velona iny. Jerentsika indray ao amin'ny Tesalonianina voalohany 4 andiny 17. Tesalonianina voalohany 4 andiny 17. Toy izao indray mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarona hiaraka aminy eny amin'ny rahona hitsenan'ny tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Izay dia milaza fa ireo olona izay tsy mba handalo fahafatesana fa kosa ny hitoetra tao amin'ny Kristy ireo ihany koa dia anisan'ireo izay hitsanga, anisan'ireo izay hitsenan'i Jesosy akarina any an-danitra miaraka amin'ireo olo-marina izay nandalo tamin'ny fitsanganana voalohany ihany koa dia miara hiakatra ho any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Fa andeha ho jerentsika hoe ahoana moa zany no anoritsorita amin'ny Baiboly mikasika an'izany hoe ny fanovana amin'ny fitsanganana voalohany io. Voalaza mantsy fa hisy fanovana amin'io. Dia andeha ho jerentsika izay voasoratra amin'ny Korintianina voalohany 5:20 andiny 1:50 ka hatramin'ny 4:50. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Indro zava-miafina no ambarako aminareo, tsy hodimandry avokoa isika rehetra, fa vetivety toy indray mpimaso rehefa maneno trompetra farany dia hovana isika rehetra, fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty hatsangana tsy ho lo intsony ary isika hovana. Fa ity mety lo ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafy ny tsy fahalovana ity mety lo ity ary mitafy ny tsy fahafatesana ity mety maty ity dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena ka levona. Izay zany ilay fanovana toy ny indray mpimaso tsy takatry ny saintsika izany fa ilay Andriamanitra be fitiavana no amerina amin'ny laony indray ny vatana efa simba tsy tena tsika nofo amandra izay mety maty ity kory no andovan'ilay fiainana mandrakizay fa tsy maintsy hovana ho tahaka ny tenany lanitra ny tenatsika ry hava-malala. Ny maty rehetra koa amin'izay fotoana izay dia hovan'Andriamanitra ho tena vaovao, ho tenany lanitra ka nataiza nafaty an'ilay olona nataiza dia n'Andriamanitra mamerina amin'ny laony indray an'ireny olona maty ireny ka hitafy ny tenany lanitra izay tena tsy olo intsony, tsy handairan'ny fahafatesana intsony, tsy hisorotra aretina na fahasembanana fa ho tena vaovao. Tena mahafinaritra tokoa mieritreritra izany ry hava-malala. Ny fiavian'i Jesosy no amerina amin'ny laony indray izany zavatra rehetra izany. Ny fitsanganana voalohany zany dia fitsanganan'ireo olo-marina izay matory amin'ny vovoky ny tany na ihany koa ireo izay mbola velona ka mitoetra. Ny fandriako dia mba anisany izany andalo amin'ny fitsanganana voalohany izany isika, satria izay no antony maha-kristianina antsika dia ny andry ny fiavian'i Jesosy izay amerina ny zavatra rehetra amin'ny laoniny indray.
inona kosa ary no mitranga amin'ireo izay mitsangana amin'ny fiavian' Jesosy ireo na ihany koa ireo izay mbola mitoetra ka tsy nandalo fahafatesana. Ao amin'ny Apokalipsy 20:19 Apokalipsy 20:19 sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany, ireo tsy mba nanany fahafatesana faharoa fahefana fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka aminy arivo-taona. Mahafinaritra izany fanambarana izany fa ireo izay hitsangana amin'ny fiavian' Jesosy sy ireo izay akarina ho any an-danitra dia hiaraka hitoetra amin'Andriamanitra any an-danitra. Ny apôstôly Paoly dia manambara fa ny marina dia hiaona amin'ny tompony eny amin'ny habakabaka. Tsy hitoetra tao tany izy ireo fa any amin'ilay toerana izay fanoman'i Kristy araka ny efa hitantsika tany amin'ny Jaona 2:17 hoe hanomana toerana ho antsika Kristy, isika izay voavonjy ka rehefa hitsangana ny maty dia maty ao amin'ny tompo miaraka amin'ireo olombonjena dia akarina ho any an-danitra ary hiara-manjaka amin'Andriamanitra. Voalaza fa arivo-taona no iarahana amin'Andriamanitra any an-danitra amin'izay fotoana izay. Fotoana mahafinaritra indrindra izany ary irariana mba ho anisan'izany itsika tsirairay avy. Izay zany no mikasika an'ilay fitsanganana voalohany teo. Raha velona dia fitsanganan'ny olona marina ary koa fanovana indray ho tena vaovao izay tena ny lanitra tapy amin'izany voninahitr'Andriamanitra izany. Izao indray tsika dia hikasika hiresaka mikasika ny fahafatesana faharoa. Roviana indray raha ny fahafatesana faharoa ary iza no hitsangana amin'izany. Ao amin'ny Apokalipsy 20:15 fa ny sisa maty dia tsy mbola velona mandra-patafitry ny arivo-taona. Izany ny fitsanganana voalohany. Araka ny voalaza teo izany, ny fitsanganana voalohany dia natao an'ny olona marina. Fa rehefa lasa ny an-danitra ny olona marina dia tsy mitsangana kosa ireo olona izay tsy marina, izany hoe ireo ratsy fanahy izay tsy nino an'i Kristy, tsy nandray azy fony izy tetỳ tany dia mbola ao amin'ny vovoka ny tany ao, tsy mbola mifo izany fa miandry ao mandra-patapitry ny arivo-taona araka ny voalazan'ny soratra masina. Ka satria tsy nakany an-danitra raha tsy fanahy ireo, ny antony dia noho nandavany an' Jesosy Kristy araka ny voalaza teo, nandahan' Jesosy ho mpamonjy ny tenany izy ireo ka noho izany dia tsy hisy fanamarinana afaka omena azy ireo amin'ny fitsangana amin'ny fiavian' Jesosy. Tsy hisy fanamarinana ny amin'ny fitsanganan'izy ireo zany ny amin'ny fiavian' Jesosy fa dia hijanona ao am-pasana aloha izy ireo mandra-patavitry ny arivo-taona. Ary voalaza fa ny ratsy fanarany rehefa amin'ny fotoana io raha mbola tsy maty dia mbola hiantsoantso vatolampy izy ireo hianjera aminy satria tsy mahatanty ny voninahitr'Andriamanitra izy ireny. Amin'izay fotoana izay kosa ny tsara fanahy izay efa tonga ny an-danitra dia hiara-manjaka amin'i Kristy arivo-taona ary andinika ny mombamomba an'ireo olona very ireo, andinika ny dosiean'izy ireo hiara hitsara amin'Andriamanitra izy ireo ary amin'izay fotoana izay dia ho afa-po izy ireo ahita ny fahamarinan'Andriamanitra mikasika ny mahavery an'ireo olona ireo. Fantaniana manaraka ara dia hoe inona ary ny hafaran'ny fitsanganan'ny ratsy fanahy. Andeha ho jerentsika indray ao amin'ny Apokalipsy 20:12 ka hatramin'ny 15. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary nahita amin'ny maty aho na ny lehibe na ny kely nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana ary novelarina ny boky ary nisy boky iray koa novelarina dia ny boky ny fiainana izany. Ary ny maty dia notsaraina araka izay voasoratra tao anatin'ny boky araka ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny, ary ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita namoaka ny maty tao aminy dia samy notsaraina araka ny asany avy, araka ny asany izy. Ary ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita dia natsipy tany amin'ny farihy afo, izany ny fahafatesana faharoa dia ny farihy afo. Ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny farihy afo izy. Izany hoe ilay fitsanganan'ny ratsy fanahy zany araka ny voalazan'ny Baiboly teo dia tsy inona fa fandevonana sy fandringanana any amin'ny farihy afo. Tsisy fanantenana intsony zany ho an'ny ratsy fanahy
amin'ity resaka fahafatesana faharoa ity. Dia andeha ho jerentsika hoe izavy ary ny tafiditra amin'ireo sikajon'olona izay hiaran'izany famaizana mampatahotra sy mampivarahontsana izany. Ao amin'ny apokalipsy 1:20 fa ny osa sy ny tsimino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanomposampy ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra afo sy solofara. Izany no fahafatesana faharoa. Mampatahotra izany fahafatesana faharoa izany ary mino aho fa itsika rehetra izao dia tsy maniry andray anjara amin'izany fahafatesana faharoa izany satria fandevonana izany fandringanana amin'ny alalan'ny afo sy solofara. Ka ny faniriako dia mba ho anisan'ireo izay tafiditra ao anatin'ny fitsanganana voalohany tsika raha sanatria ka tsy maintsy andalo fahafatesana isika dia ny fandriana mba ho maty eo amin'ny Kristy itsika ka hitsangana avy hatrany rehefa ho avy Jesosy tahaka ny toromaso ihany manko ny fahafatesana ho an'ny olona tsara fanahy, ho an'ny olona izay matahotra an'Andriamanitra dia ho arina tahaka ny toromaso ihany izy io ka tsy tadidy akory ary na ny fotoana ny janonana tao am-pasana tao fa rehefa maneno trompetra dia hitsangana avy eo amin'ny fasana ny tsara fanahy ary izay ilay fitsanganana voalohany ary miaraka amin'ny ihany koa ny fanovanan'ireo olona tsara fanahy izay tsy maty izany fa nitoetra tao amin'ny Kristy ka miaraka ovana ao anatin'indray mpimaso avokoa andova ilay fiainana mandrakizay hiara-mandova amin'Andriamanitra mandritra ny arivo-taona ary ireo ratsy fanahy kosa no voatokana ho any amin'ilay fahafatesana faharoa dia tsy inona fa ilay fandringanana sy fandevonana amin'ny afo sy solofara. Ka engany antsika mba tsy andray anjara amin'ny fitsanganana faharoa fa amin'ity fitsanganana voalohany ity ary amin'ny manaraka dia ho resahantsika indray ny mikasika an'izany arivo-taona sy ny tontolo izany izay zava-dehibe tokoa ny ahafantarantsika izany rehefa malala ary ao aorian'ny arivo-taona dia mbola ho hitantsika ihany koa inona indray ny tranga ao aorian'ny arivo-taona ka engany ny zavatra rehetra izay niandarantsika teo mba ampitombo hatrany ny fahalalantsika tonga antsika hiomana mandrakariva ny amin'ny fiavian'i Jesosy ka anisan'ireo izay andova ny fiainana mandrakizay tsika rehefa ho avy ny tompontsika. Amen.
faly miarabantsika indray amin'izao sabata folakandro izao isika zay manaraka amin'ny lalan'ny tambajotra serasera ainy vaky jery Facebook na YouTube ary itsika zay miaino ihany koa ny onjapeo oazisy engania ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny ery avy amin'i Jesosy Kristy de miaraka amintsika mandrakariva. Androany isika dia andre lohahevitra anankiray ampitondraitsika lohateny hoe fitiavana izay mitoetra ao amin'ny Kristy dia ery manasitrana ny tenantsika. Anena jerentsika ny voalazo amin'ny Malaki 3 ka ny 2:20. Malaki 3 2:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany rehefa hitantsika. Ary hiposaka aminareo zay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana manana fanasitranana ao amin'ny tanany. Le hoe ao amin'ny tanany de lazany koa hoe ao amin'ny elany. Fa ho lavenina eo ambanin'ny faladianareo izy amin'ny andro zay nitendreko ho Jehova tompony maro. Hozy izy hoe fanasitranana amin'ny tanany ary voaka ianareo ka hifaly avanja toy ny zanak'omby mifaly. Averiko ndre mandeha ary hiposaka aminareo zay matahotra amin'ny anarako ny masoandro ny fahamarinana manana fanasitranana ao amin'ny tanany na hoe ao amin'ny elany ary hivoaka ianareo ka hifaly avanja toy ny zanak'omby mifaly. Nisy mpanoratra teratany Amerikanina atao hoe Ellen Goldwhite ao amin'ilay boky misoratany de le hoe torolalana ho amin'ny fahasalamana Counsels on Health de toy izao no ambarany boky io. Tsy afaka mandroaka ny aretina, tsy afaka manome fiadanan-tsaina na manasitrana ny fo torotoro reo zavatra zay omeny zao tontolo zao antsika. Eny na dia ny laza, ny fahaizana amampalalana, ny talenta, ireo de tsy mba manakery akory ampifaly ny fo malahelo na amerina indray ireo fiainana efa verimaina. Ny mba hany fanatanan'olombelona ozy izy dia ny fahaveloman'Andriamanitra ao amin'ny fanahy. Zay no ambarany. Ahoana moa zany hoe fitiavana izay mitoetra ao amin'ny Kristy dia ery manasitrana ny tenantsika. Ery tena manandanja lehibe ao amin'ny tenantsika manontolo ny fitiavan'i Kristy. Ny ampahany lehibe amin'ny fototry ny fanasitranana dia ny fahasalaman'ny ado, ny fahasalaman'ny fo, ny fahasalaman'ny ozatra. Ka raha salama tsara ireo dia manafaka ny fanahy amin'ny fahatsapana omeloka izany. Manafaka ireo alahelo isan-karazany. Manafaka amin'ny fanahina amin'izao fiainana izao toy ny hoe fitebitebena, ny aiai, ny tahotra. Ka rehefa ao amintsika sy mitoetra ao anatintsika ny fanahy masina dia hiasalama sy hanome fifaliana ho antsika ka hiara-dalana amintsika ny fahatoniana sy ny fitoniana. Voalaza amin'ilay boky atao koa hoe Ministry of Healing na hoe tana masoandro ny fahasalamana pejy 10:16 ary mbola voalaza ny boky no Conseil on Health ihany zay ny pejy 120 paragraphe 7 izay teny izay ry havana zava-dehibe izany hoe ianao no masoandro ny fahamarinana manana fanasitranana ho amin'ny tanana na ho amin'ny ela ary voaka ianareo hifaly avanja toy ny zanak'omby mifaly. Afaka ao amin'i Jesosy Kristy ihany no afaka hanome fahasalamana ho antsika. Raha mitoetra ao anatintsika Kristy de izy afaka manafaka ny alahelo isan-karazany, afaka manafaka amin'ny fanahina amin'izao fiainana izao rehefa amintsika sy mitoetra anatintsika amin'ny fanahy masina de tadidy tsara fa hiasalama sy hanome fifaliana ho antsika hiara-dalana amin'ny fahatoniana sy ny fitoniana Jesosy. Ankehitriny dia hitondra ambavaka ary isika ho an'ny kalohany hitondrantsika ambavaka dia ireto zany no hoentsika ambavaka manokana amin'ity fotoana androany ity. Ireo mpitsabo rehetra sy ireo mpitsabo mpanampy sy mpiasa rehetra zay miasa amin'ny hôpitaly rehetra. Zay zany aloha no angatantsika vavaka manokana amin'ity androany ity
manarak'izay kosa dia ao amin'ny hôpitalitsika HGRA apeflo de ny service oncologie A sy ny service oncologie B no hoentitsika ambavaka de ny service oncologie ihany koa amin'ny centre hospitalier Soavinandriana zay koa zany hoentitsika ambavaka dia manaraka ny klinika Kadifotsy Saint François d'Assise ka andao aritsika hivavaka manokana ho an'ireo hôpitaly sy marary rehetra amin'ireo hôpitaly zay mitonontononona teo ireo vavaka atsika tompoko. Tompo Andriamanitra lehibe sy masina indrindra any an-danitro, misaotra anao zay satria ianao dia afaka manasitrana ny fonay rehetra sy ny tebotebotsaina rehetra amin'ny alalan'ny atido, ny fo, ny ozatra izay anisan'ny manaitaina voalohany indrindra ao anatin'ny tenan'olombelona rehefa misy ny aretina zay miditra ao aminy. Kanefa rehefa salama izy ireo dia mitondra fahasalamana sy mitondra fitoniana ho anay izany. Ankehitriny Andriamanitra apetraka ampelantananao ny tebotebonay, ny ahiahinay sy ireo tahotra mahazo anay. Ianao any Andriamanitra no anaisotra izany tebotebo sy ahiahy sy tahotra zany ao anatin'ny fonay tsiraray avy. Ankehitriny Andriamanitra dia mana tompontsoa manokana hivavaka ho an'ireo tsy salama rehetra ao amin'ny hôpitaly izay, indrindra ireo mpitsabo sy mpitsabo mpanampy ary ro mpiasa ny hôpitaly rehetra zay karakaran'ireo marary reny. Eny Andriamanitra feno tebotebo izy ireny miala ny trano satria matahotra hitondra valanaretina rehefa tonga ny tokantrano. Mangataka aminao zay Andriamanitra mba hitahany reny olona reny, ihany reny olona reny zay manao ny aintso zavatra amin'ny famonjena aina. Tononona ambavaka koa Andriamanitra ny hôpitaly HGRA dia amin'ny service oncologie A, oncologie B, na ny oncologie enfant sy ny oncologie adulte. Ianao Andriamanitra ny omba an'ireo service ireo sy ireo marary rehetra zay miady amin'ny aretina omamiadana rehetra. Ianao Andriamanitra nanendry ny loharanina aretin'izy ireo. Tsy adino ihany koa Andriamanitra ny service oncologie ao amin'ny centre hospitalier universitaire ny Soavinandriana. Ianao Andriamanitra ny taha manokana koa ny service oncologie ao. Eny Andriamanitra be ireo miady amin'ny aretina isan-karazany ary tsy manana fanantenana tsony izy ireny no velona. Kanefa ao aminao Jesosy Kristy no misy ny fiadanana sy ny fanantenana rehetra, ka dia apetraka ampelantananao Andriamanitra ny fanantenany tsiraray avy. Toy izany koa Andriamanitra ny klinika Saint François d'Assise ao amin'ny Akadifotsy dia ny service rehetra ao amin'ny toeran'io Andriamanitra dia ianao no hiaraka amin'izy ireo, nyreo mpitsabo sy mpitsabo mpanampy rehetra sy ny mpikarakara rehetra amin'ny hôpitaly io, ny marary rehetra ao amin'ny hôpitaly io, ny service rehetra ao amin'ny hôpitaly io dia jereva fomba manokana Andriamanitra ary aoka Andriamanitra ianao mihitsy ny an'izy ireny. Eny Andriamanitra tsy adino ihany koa ireo marary rehetra ao an-tokantrano. Ianao Andriamanitra nanendry ny loharanina retin'izy ireny tsiraray avy. Tononona amin'ny anarantsonao Jesosy Kristy mivavaka miaraka amin'ny amelanao ny helika tsiraray avy. Amen. Vanifum
tonga eo amin'ny pejin'ny fahasalamana ray isika ho amin'ny ity anio ity vahintsika ny dokotera rakotoarso jimy hitondra ny tsaro ny fantatra mikasika ny fahasalamana ho amin'ny anio faly miarabanao dokotera miarabanao Edouard inona indray zany no loha hevitra hoentsika ho amin'ny mpanaraka izao fandarana izao anio isika dia iresaka ny amin'ny tsy fahitan-tory tsy fahitan-tory no resahana misy karazany firy moa zay le hoe tsy fahitan-tory zay dokotera misy karazany roa ny tsy fahitan-tory misy lay antsoina hoe tsy fahitan-tory mandalo na koa hoe insomnie aiguë dia misy ny tsy fahitan-tory maharitra na koa antsoina amin'ny teny vahiny hoe insomnie chronique raha iresaka ny amin'ny insomnie aiguë isika dia reto ny mety antony mahatonga izany ny voalohany dia vokatry ny manodidina antsika ohatra zany hoe misy zava-maneno be loatra manodidina antsika na koa hoe mafana loatra dia tsy mahita tory isika ny antony mety mahatonga ny tsy fahitan-tory mandalo dia ny fikorontanan-tsaina na koa hoe stress psychique rehefa mazantsika rehefa misy zavatra mampiasa sainantsika rehefa misy zavatra mampikorotana dia tsy mahita tory izay zany anisany mety mahatonga izay ny anankiray manaraka dia ny stress fizika na koa hoe fikorontanan'ny vatana rehefa misy tsy fahasalamana dia miteraka tsy fahitan-tory izany ary farany ny tsy fahitan-tory mandalo dia mety vokatry ny fihinanana zava-mahadomelina raha iresaka ny amin'ny tsy fahitan-tory maharitra indray isika na ilay antsoina hoe insomnie chronique dia reto mety mahatonga izany voalohany raha manana aretina mitaiza ianao toy ny hoe maladie de Parkinson na confusion na koa hoe fisavorovoroan'ny saina dia mety hiteraka tsy fahitan-tory zany maharitra zany ilay izy ny antony manaraka ihany koa dia fihinanana fanafody sasasasany indrindra ny fanafodina aretin-tsaina ohatra ny hoe antidépresseur psychostimulant reny zany mahatonga tsy fahitan-tory ary ny farany ny fihinanana lava reny zava-mahadomelina na koa alcool dia miteraka tsy fahitan-tory maharitra
mazavatsara noho izay dokotera reo tsy fahitantory anankiroa reo ny fanontaniana tonga ao an-tsaina ary amin'izao fotoana izao dia ny hoe inona zany ny fomba amahanan'izay tsy fahitatory zay. Vahaolana roa no entintsika entina mahanan'izay tsy fahitantory izany na tsy fahitatory maharitra io na tsy fahitantory mandalo aloha dia misy fomba tsotsotra ilayntsika ampiarina mba hiverenan'ny torimasontsika. Fa misy kosa ilay fomba faharoa dia natokana ho an'ny mpitsabo zany no tokony andray an-tanana any amin'izany satria mihinana fanafody mihitsy zany io vahaolana anankiray faharoa io. Tsy jeriny amin'ny resaka côté an'ny mpitsabo iny isika fa aloha ilay fomba tsotra azontsika rehetra ampiarina raha ohatra tsy mahita tory no resahana. Voalohany ao anatin'izany dia atao ampy tsara ny ora atoriana fa tsy atao mihoatra. Izany hoe raha amin'ny ankapobeny zao ny olon-dehibe adiny 9 eo no tokony atory dia atao zany zay mba ampy an'izay hoe adiny 9 tsara ny atoriako dia tsy ataonao mihoatra, tsy ataonao hoe mbola reraka zany dia aloha atory maraina kely androany fa alahady ohatra, tsy atao an'izay. Ny faharoa tsy manao sieste lava loatra, fakanaina zany tsika tsy indraindray maka fotoana atoriana kely amin'ny atoandro dia tsy maka aina, tsy atao lava loatra, tsy atao mihoatra ny adiny iray ny sieste ary rehefa manao sieste dia tsy atao aorininy amin'ny 4 ora hariva. Ny fahatelo atao mitovy ny ora atoriana sy ny ora ifoazana. Tsy zao zany raha zavaina kokoa hoe raha ohatra isaky ny amin'ny 6 ora alina ianao matory dia amin'ny 6 foana no ny ora atoriana, dia raha taitra ianao isaky ny amin'ny 4 ora maraina dia tazomina zany zay hoe isaky ny amin'ny 4 dia mifoha. Ny fahadimy dia ferana ny zava-maneno, ny hazavana ary ny hafanana be loatra ao anatin'ny hevitra fatoriana. Ilayntsika ny tena rehefa hoe atory zany dia ilaina katona tsara tanteraka ny tsy asiana hazavana mihitsy tsy asiana feo na dia ansordinina ary le somary ambanimbany zany ao anatin'ny hevitra atoriana ary atao zay mba isian'ny fraîcheur mba atao amin'ny antonony tsara zany ny température ny hafanana ao anatin'ny hevitra atoriana. Ny torohevitra fahaenina dia fahadina ny caféine, ny alcool ary ny nicotine. Haintsika fa zava-mahadomelina daholo ireo raha tiantsika ny hiverenan'ny torimasontsika amin'ny lohany tsara dia mifady caféine, alcool sy ny nicotine zany hoe ny zava-mahadomelina zany fadina. Ny fahafito manao fanatanjahantena ara-batana zany. Raha azo atao indraindray mantsy mety misy miteny hoe za miasa amin'ny maraina dia tsy ataoko amin'ny maraina ny fanatanjahantena, fa raha azo atao zany dia atao alohan'ny amin'ny 5 ora hariva amin'izay misy indray mantsy indraindray koa mieritreritra hoe ataoko hariva ny anany sport ny fanatanjahantena amin'izay reraka be dia atory, tsy izay zany fa mba azahoantsika torimaso tsara après aorian'ny fotoana anaovantsika fanatanjahantena dia alohan'ny amin'ny 5 ora hariva no anaovantsika an'izany. Ary ny torohevitra farany dia ny tsy fihinanana zava-matsiro loatra alohan'ny atoriana. Manjary sahirana ny vavontsika mandevina ny sakafo iny dia tsy matory zany ny vatantsika fa mandevina an'ilay sakafo dia tsy mikorotana ny torimasontsika. Zay no azo natolotra tamin'ny ity androany ity isaorantsika ny dokotera Rakotoarisoa Jimmy nitondra ny tsaro fantatra mikasika izay tsy fahitantory zay. Loha hevitra vaovao indray no metintsika atao anatin'ny fandarana amin'ny manaraka. Misaotra tompoko dia mirary soa atsika rehetra. Fena la elo
fa le miarabantsika rehetra indray ry namana malala manaraka izao fandarana mamitsika sady tiantsika izao misy afatra lehibe hatrany manandanja ary fanalahidiny famonjena izay tian'andriamanitra omena antsika tsirairay avy koa hijery iandinika hianatra n'izany isika amin'ity fionaantsika ity kanefa alohan'izany dia hiaraka hivavaka isika ray tsara indrindra ny an-danitro ray be fitiavana ianao ray mpamonjy anay ianao misaotranao no ny famondram-po tsy tapaka izay omenao isan'andro ary ny afatra sarobidy hitondra anay ho any amin'ny famonjena misaotra noho izany tombontsoa lehibe izany koa ankehitriny iaino ny teninao indray izay tompo amin'ity fionana ity ka tianay mba ho feo ny lanitra mihitsy no anakoako any am-poniny tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao ka hanova ny fonay hanova ny fiainanay mba hifanaraka amin'ny sitraponao tononona izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay amen. Misy afatra lehibe izay azo lazaina fa ivon'ny boky ny soratan'ny apôstôly Paoly iray manontolo ao anatin'ny filazantsara ao anatin'ireo boky izay nosoratan'ny apôstôly Paoly indrindra ho an'ireo kristianina tao Korinto manandanja izany andalanteny izany ary io andalanteny io no jerentsika mandritra ny fiarahantsika mandritra ny minitra vitsy izay hiarahantsika tsy inona izany andalanteny izany fa voasoratra ao amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa Korintianina voalohany toko faharoa andininy faharoa Korintianina voalohany toko faharoa andininy faharoa zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra raha miresaka izany ny apôstôly Paoly ho an'ireo kristianina tao Korinto amin'ny anaran'i Jesosy fa nini tsy ahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy nombona tamin'ny hazo fijaliana nisy karazan'olona maro nanatrika ny toriteny nataon'ny apôstôly Paoly fa hoy izy manao hoe mini tsy mijery zavatra maro eo aminareo aho fa Jesosy Kristy indrindra fa izy le nombona teo amin'ny hazo fijaliana iny fantatro fa misy karazan'olona maro ianareo misy ny manan-karena misy ny mahantra misy ny mpivavaka misy ny tsy mpivavaka misy karazan'olona zay mifangaro miaino zao andalanteny ataon'ny apôstôly Paoly izao fa izao tsy mijery an'izany aho fa zavatra tokana ihany no hitako dia izao Jesosy Kristy indrindra izy maty teo amin'ny hazo fijaliana zany no zava-dehibe tamin'ny apôstôly Paoly ny fahitana an' Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana inona moa no tonga ny apôstôly Paoly hiteny an'izany fa inona ny zavatra niseho inona ny dikan'ny hazo fijaliana inona no hevitry ny hazo fijaliana teo amin'ny apôstôly Paoly tamin'ny andro fahiny tamin'ny fanjakana romanina izany dia misy karazana hazo anankitelo amonona olona rehefa voasazy ho faty dia ny voalohany indrindra dia ilay hazo manao karazana mampitombo izany mampitombo le karazana hazo dia fantsihana eo zany ilay olona dia ohatrany somary sopirana amin'ny andaniny anankiroa le hazo fijaliana zay ny hazo fijaliana voalohany ny hazo fijaliana faharoa dia hazo fijaliana zay mitsangana fotsiny ka dia ny tanana dia mitsotra makany ambony ary ny tongotra dia any ambany zay ny karazana hazo fijaliana faharoa ary ny hazo fijaliana fahatelo dia le hazo fijaliana mitsangana sy mitsivalana reo zany ihany karazana hazo fijaliana nisy tamin'ny fanjakana romanina famonona olona izay voaheloka ho faty ka izao neny Jesosy nofidina le hazo fijaliana mitsivalana sy mitsangana ny heviny efa fantatsika fa ny fifandraisana amin'ny lanitra ny tany sy ny lanitra ary ny fifandraisana amin'ny olombelona samy olombelona ka izao de eo amin'io hazo fijaliana io de eo no faratampony tamin'ny ady ny fanaovan'ny Kristy Satana teo ny faratampony
am'ireo ady zay ny fanaovana nanomboka tany an-danitra io ady io apokalipsy 4:10 mitantaran'zany 17:7 dia nyteny ny sokatra masina mano nisy ady tany an-danitra mikaela sy ny anjeliny ny ady tam'ilay dragona devoly zany ary lay dragona mba amin'ny anjeliny kosa ny ady tany nanomboka le ady de nitoy tety ambonin'ny tany nitoy tety ambonin'ny tany voateraka tao an-tranonombo Kristy de efa natao aza lampo novonoina ny zazalahy rehetra latsaky ny roa taona de nefa Kristy de nety ny fanan'Andriamanitra hoe ndana makany Egipta ianao fa mitady amono anao ny mpanjaka eto amin'ny tany itoeranao de nitoy le ady de nitoy ndray le ady tany anefitra tamin'ny Jesosy le vovita batisa le alain'ny Satana fanaza de nitoy zany ady izany ka tsy nety tapitra mihitsy nandritra ny fotoana ny esan'ny Kristy teto ambony tany de nitoy ny ady tsy nandresy mihitsy anefa Satana fa teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny fahafatesan'ny Kristy teo no faratampony ady io teo zany no faratampony ny ady zay nifanaovan'i Jesosy Kristy sy Satana ary hatramin'io ady io de nandresy Jesosy Kristy nitondra ny fandresena Jesosy Kristy teo amin'io azo fijaliana io ihany koa teo no faratampony ny fanavotana teo zany no tonga amin'ny faratampo ny fetra farany ny fanavotana ny taranak'olombelona mpanota teo no azo lazaina fa teboka ambony indrindra tsy misy ambony no io intsony teo amin'ny fanavotana izay nataon'Andriamanitra ho an'ny zanak'olombelona tamin'ny fanavotana izay nataon'i Kristy ho an'ny zanak'olombelona andenga jerentsika ny voasoratra ao amin'ny filazantsara ny Jaona toko 7:10 andininy 7 Jaona 7:10 andininy 7 rehefa hitantsika de ho vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary rehefa nanandrana ny vinaingitra Jesosy dia nanao hoe vita dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny teo amin'ny azo fijaliana amin'le fotoana farany iny le fialana aina lefa aina kely sisa ao anatiny de niteny Kristy manao hoe vita inona moa ny vita ny toetra maha-olombelona an' Jesosy Kristy tapitra teo ny aina vita ny asa-panavotana izay nanirana azy tety ambonin'ny tany vita ny asa zay nataony tety ambonin'ny tany io zany le tonga amin'ny fiteny frantsay ialana tsiny be diabe manao hoe mission accomplie vita ny asa nanirana an' Jesosy ary dia izany no antony mahazava-dehibe an'io azo fijaliana izay notenen'ny apôstôly Paoly io teo amin'io azo fijaliana io ihany koa teo no azo lazaina fa faratampony fijaliana faratampony fahoriana ny fangirifiriana sy ny fanaintainana izay niatra tamin'i Jesosy Kristy teo ny faratampony fanaintainana ny fangirifiriana sy ny fijaliana ary raha mitantaran'izany ny soratra masina andeo jerentsika ny ao amin'ny Isaia bokyny mpaminany Isaia toko 7:15 Isaia 7:15 ny manomboka amin'ny andininy voalohany hatrany amin'ny andininy 7 andeny io vakintsika miandalana reo andalana teny ireo hoe zao no vakiny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy iza no nino ny teny nampitondraina anay ary iza no nampisehoana ny sandriny Jehova fa naniry teo anatrehany tahaka ny zanakazo madinika izy tahaka ny solovokazo amin'ny tany karakaina tsy nanana endrika na fahatsara-tare izy ary raha nijery azy isika de tsy nisy ahatsara-tare mba aniritsika azy natao tsinotsinona sy nolavin'ny olona izy lehilahy ory sy zatra fahoriana ary tahaka izay tsy tiany olona ho jerena akory natao tsinotsinona izy ka tsy mba nahoantsika nitondra ny aretintsika tokoa izy nivesatra ny fahoriantsika kanjo isika kosa nanao azy nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana nefa izy de voalefona noho ny fahadisontsika sy notorotoroana no ny elontsika ny fampijaliana nazontsika fihavanana no namelezana azy ary ny diakapoka taminy no nahasitranana antsika isika rehetra nefa dia samy nivily tahaka ny ondry
efa nivilo amin'ny lalantsika avy isika rehetra ary nataony jehovah niatra taminy avokoa ny helontsika rehetra nampahoriana izy nefa nanetry tena ka tsy nyloabava de tahaka ny zanak'ondry entina ho vonoina sy tahaka n'ondry vavy izay mona eo anatreny mpanety azy eny tsy ny loabava izy ny fampahoriana sy ny fitsarana no nentina naisotra azy ary iza tamin'ny arabelona taminy no ny hevitra fa nifongorana ny ala tamin'ny velona izy ka ny fahadosoan'ny oloko no nikapohana azy ary iza ary nokasaina tao amin'ny olomeloka ny fasany nefa tao ampanakaraina izy rehefa novonoina na de tsy nanao ratsy aza izy sady tsy nisy vitaka teo ambavany zany no fahoriana niatra tamin'i jesosy ry mpiainy malala olo marina kanefa de novonoina olona tsy diso kanefa de voasazy ary tsy hoe sazy amavola na lamando no natao mba ho sazina fa de niatra taminy ny fahafatesana ny fahoriana farany mangidy indrindra zany no nahatonga ny apôstôly paoly teny manao hoe ninitsy hijery zavatra hafa eo aminareo aho afa-tsy zavatra tokana ihany de jesosy kristy indrindra izy maty teo amin'ny azo fijaliana sary lehibe zay tokony handona ny foa mampanantsika izany sary ny fahafatesan'ny kristy teo amin'ny azo fijaliana izany nitondra famonjena ho antsika nitondra fanavotana ho antsika faratampony fijaliana faratampony fahoriana kanefa de tsy nisy na de ampahany kely akory aza ho an'i jesosy io fahoriana nentiny io ny fiainan'i jesosy ray manontolo manko ry namana malala isany dia tsy nisy nataony ho azy na kely aza isika amin'ny maha-olombelona atsika rehefa mba manao zavatra anankiray rehefa misy zavatra ataontsika na fivelomana na teny na sakafo na programa maro isan-karazana de tsy maintsy mieritreritra aloha isika ny hoan'ny tena atsika na de ampahany kely fotsiny aza raha ohatra hoe mahazo vola zany isika zao hoe mahazo ray alina na roa alina de mieritreritra hoe ohatrinona no ana amin'ity zavatra ity ohatrinona ny pourcentageko ohatrinona ny commissionko fomba fiteny zany ohatrinona ny anako ary amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra amin'ny maha-olombelona atsika de ara-dalàna izany lojika izany manao an'izany avokoa sika rehetra ary ndraindray zany sasany tsy mety manao mihitsy raha tsy misy ho an'ny tenany tsy manao mihitsy tsy hanao an'io raha tsy misy tombontsoa raisana fa jesosy tsy nisy tombontsoa ho an'i jesosy na dia ray isan-jato tamin'ny asa zay nataony tety ambonin'ny tany natokany ho famonjena ny olombelona rehetra ny zato isan-jato ny asa famonjena nataon'i jesosy ary ny afara tamin'ny fiainany teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana mahatonga saina mampieritreritra izany afanampony jesosy fanolorantenany ho antsika tsiraray avy zany no fantsiana izy teo amin'ny azo fijaliana nalaina ny tanany de nofantsiana de nalaina ny tongony anankiroa de natambatra de nikapohana ny fantsika iletika iraikitra amin'ny tongotra anankiroa de zay vao nifantsiana tao amin'ny azo de nalaina ny satroka tsilo de nataotao anatin'le hazo le tsilo maranitra de naletika teo amin'ny loha ny bobara ary nisy aza miaramila tsy nahandry ny fahafatesana fa de nitsondromo ny lefina ny lany voany ary maty alohan'ny fotoana jesosy kristy zany no nataon'i jesosy mba hamonjena antsika ry namana malala mova tsy fotoana tokony hanolorana ny fiainantsika ho an'i jesosy zao jesosy io atokako hanao ny fiainako raiso hanao ny fiainako manontolo anjakao ary ataoko zay sitraponao satria ianao aza maty mba hamonjy ny fiainako anolo tena ho an'andriamanitra isika ary zany ny filamatry ny fiainantsika hitantsika andriamanitra ivavaka isika misaotra anao zay jesosy kristy tompo fa nanaiky hamonjy anay ianao nanaiky ho faty ho anay ianao mahamenatra sy maharikoriko ny zavatra niatra taminao kanefa de natokana hamonjena anay zany tsy manakambara tsy manakalahatra izay
fa manolotra ny fiainanay mba ho anjakanao mandrakizay ka hanao ny sitraponao izay amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no hanonana izany vavaka izany. Amen. mankasitraka antsika nanaraka sy nanjoy ary nandray ampoza ny afatra sarobidy avy amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Manao velomantsika ary mirary ny fahasoavan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy. Veloma tompoko. dia mifarana sahady indray ny fandaharantsika tamin'ity sabata folakandro ty ry Alain sy Vatosoa. Inonay hoe nahita fifaliana isika rehetra izay nanaraka an'izany ary nahazo hery ka nanapa-kevitra ny mba ho mano. Ie dia izay moa izany no irarianay telo menatahantsika mba hano ny ray aman-dreny, mba hano ny mpitarika sy ny mpitondra fa indrindra hanoan'Andriamanitra. Rehefa mahafinaritra ny sabata dia vetivety ohatrany hoe miletika masoandro dia mirary antsika izay mba handeha herinandro eo ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra ho feno fanohavana isika rehetra. Io tsy ny ankizy izany fa isika rehetra. Satria misaotratra ny toetran'ny olony andro farany. Ie zany. Mandra-piresaka indray ary. Veloma tompoko.